dia mbola amin'ny fifaliana trano ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao toroteny fampahirezana izao mba afantarantsika ny fipetra raisina avy amin'Andriamanitra. Ary matetika moa ny tenin'Andriamanitra dia mampafantatra ny zavatra efa laza ny ankehitriny ary no avy, ary tsy mitsahatra izy fa asehoany amin'ny fomba kolaka ny toe-javatra rehetra mitranga mba ahafahantsika miomana, tsy hatonga antsika natahotra fa ahay miaino azy mandrakariva ka izotra amin'ny lalana izay hitondrany antsika. Ary Andriamanitra tsy mitondra antsika ho amin'ny lalan'ny fahaverezana fa amin'ny lalan'ny fiarovana mandrakariva. Milohan'ny zavatra rehetra hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ray, misaotranao ny ray izay satria tombon'androm-pahavelomana izay omenao anay dia tsy mitsahatra ny miteny ianao satria tena tianao izahay. Manoloana ny loza maro isan-karazany sy ny faratsiana misy aty amin'ity zao tontolo izao ity. Ao anatin'izany indrindra ny tianao anehoana ny voninahitra ao an'izay matahotra anao. Avelanao hitranga ny zava-manahirana rehetra. Ireny dia fitaovana mampiala-tananao mba hisaritana ny olonao, mba hiverina aminao, hifikitra aminao, ary anantena ny fiarovana avy aminao. Misaotranao izay satria tsy misy zavatra tongatonga ho azy amin'ny fiainanay. Tanjona kendrenao dia tsy hahatonga anay hifikitra amin'ny zavatra mandalo ety amin'ity zao tontolo izao ity, fa hibanjina mandrakariva amin'ny fiainana mandrakizay izay tsy maintsy ho avy satria teninao dia manambara fa tsy maintsy hisy loza ary miaratsy ho fiainana izao. Ary ho avy ny vanim-potoana izay andravana ity zao tontolo izao ity, fa izay rehetra ametrahanay ny fanantenanay ety amin'ity zao tontolo izao ity dia tsy misy maharitra. Ary izany indrindra no amelanao hitranga ny toe-javatra misy rehetra mba hahatonga anay hikatsaka n'ilay fiainana mandrakizay. Natoko sy mino izay fa na inona ady hatrehan'ny olonao hiditra ny sehatra mandrakariva ianao maneho ny fitiavanao, dia sokafo ny masom-pananay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba haizanay mamantatra ny sitraponao mandrakariva. Dia ny voninahitranao ka hiseho hatrany iray io ny anarana Jesosy. Amen. Faly miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Tonga indray tsika amin'ny fotoana ny fanomezana izay fampahirezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ary araka ny teny izay nambarako teny am-piandohana, io Andriamanitra io tsy mba manafina ny zavatra mitranga, tsy mba mihetraketraka izy ary tsy mba mila voatsiary, fa mampafantatra ny toe-javatra misy rehetra. Eny fa na dia ny ho avy aza dia efa hita taratra sady ao anatin'ny Baiboly izany. Zavatra tsy azo hidivirana. Raha ny fiainana ety amin'ity zao tontolo izao ity dia miaratsy ary miroso mandrakariva ho any amin'ny fampitehana. Ary izany rehetrarehetra izany moa dia vokatry ny hetraketraka Satana hatrany am-piandohana izay nitaona ny zanak'olombelona hiodina tamin'i Jehovah. Ary ny fanampitehana n'ity zao tontolo izao ity tsy famaizana fotsiny fa fanavaozana tanteraka. Ary izay no mahatonga an'i Jehovah miasa ny fomba tsy takatra ny saina mba hampitodika ny olona aminy, mba handray ny fanavaozana izay tsy maintsy ho tanterahany na mino ny olona na tsy mino. Aoriana ny fataperan'ity zao tontolo izao ity dia isy tany vaovao sy lanitra vaovao, ary amin'izay vanim-potoana izay dia isy ny fahavelomana mandrakizay. Ny zavatra mampatahotra nefa amin'izay fiainana mandrakizay izay, tsy araka ny eritreretin'ny olona hoe fiainana sambatra fotsiny, fa misy ny fiainana ao anatin'ny fijaliana tanteraka ho an'ny olona tsy matoky sy tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsisy afabela manoloana izay toe-javatra izay fa
raha lazaina amin'ny teny tsotra ry zay ny famarina ny teny soratra masina dia misy ny vanim-potoana izay tsy maintsy andalovantsika amin'ny fahafatesana fa tsy maintsy hitsangana daholo na ny tsara na ny ratsy fa mizara roa fotsiny any amparany any. Velona mandrakizay, sambatra mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra ho an'ny olona izay nanao ny tsara, ary velona mandrakizay ary mijaly mandrakizay ho an'ny olona izay nini nanam-pitsofina manoloana ny afatr'Andriamanitra. Amin'izao androm-pahavelomantsika izao nefa no ahafahantsika manomana izay fiainana mandrakizay izay, na dia ataoko hoe miaratsy ara ny fiainana. Ao anatin'izay indrindra nefa ny mbola miditra ao an-tsehatr'Andriamanitra amin'izao fiainana ranovo izao ho an'ny olona matahotra azy, mampiseho ny fitiavany, miaro azy, mampiseho ny voninahiny, fa tsy hoe efa ratsy ny fiainana dia hiainao anatin'ny fanotrahana, hiainao anatin'ny fitaintaina, hiainao anatin'ny faratsiana ny olona matahotra an'Andriamanitra. Faharovan'Andriamanitra manokana izy ary mahita fiedanam-po ny amin'ny fitantanana an'Andriamanitra azy. Raha izany indrindra ny zavatra tsikaritrintsika teto manoloana ny toe-javatra nisy tao ny aretina tsy hiverenantsika intsony izay nanjoty izao tontolo izao ity. Navelan'Andriamanitra hitrango ireny ary kofeny saritan'Andriamanitra ny olona mba hitodika aminy ary ny zavatra tsikaritra tokoa manerina n'izao tontolo izao dia be dehibe ny olona tena ny vavaka fa mifanontaniana mipetraka hoe voafetra ihany ve ilay fitarainana tamin'Andriamanitra, fa rehefa namaly vavaka Andriamanitra dia natsahatra ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Fa ny zavatra kendren'Andriamanitra tao anatin'ireny rehetrarehetrareny dia mba hitohizany fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, mba hitohizany fiarovany sy ny fahasoavany. Resaka tsika eto amin'ity izao tontolo izao ity, na inona na inona fifikirantsika amin'Andriamanitra tsy misakana, ny loza tsy hitrango izany. Valana retina no hitantsika fa be dehibe ny loza maro tsy tambisaina izay manjoa. Ary indrindra rehefa mifikitra amin'Andriamanitra tsy maintsy zahana toetra manoloana ny fahavalo maro isan-karazany, ary izay indrindra no andrenesantsika vaovao avy etsy averoa mahakasika ny fanakorontanana, mahakasika ny fanenjehana, mahakasika ny fanaratsiana, mahakasika ny teny lainga maro isan-karazany izay afafy. Ary teto tsika dia miresaka mihitsy hoe ho an'ny olona izay te hizotra ho amin'ny famarinana, ho an'ny olona izay mifikitra amin'Andriamanitra, lalàna tsy azo ialana ny fanenjehana, ary tsy tokony ho taitra amin'izany, fa tsy midika izany hoe tokony hamaly faty, fa anatin'izany rehetrarehetra izany ny tokony hitandrina mandrakariva ary miomana mandrakariva manoloana ny toe-javatra mitranga. Fa hitantsika tany amin'ny Matio, tenin'i Jesosy Kristy, Matio 5 dia ny 10 ka hatramin'ny 12, sambatra izay anjehana no fahamarinana ozy, fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha ratsy ny olona sy enjehana rasiny izay teny ratsy rehetra hitenenana lainga anareo no ny amiko, mifaliso miravoravo ianareo fa lehibe ny falim-pidianareo any an-danitra. Fa toy izany ihany ozy no nanenjehany mpaminany izay talohanareo. Manoloana ny filazana ny famarinana dia misy foana ny fanenjehana, na misehatra ara-nofo na misehatra ara-panahy, tsy takona fiainana izany, ary tsy tokony ho gagany amin'izay, satria zavatra efa fantatra ao anatin'ny soratra masina. Tsy tokony ho taitra koa ny olona mizotra amin'ny famarinana, fa rehefa mifikitra amin'Andriamanitra dia mahatokony teny fikasany. Nareo mangina va Jehova ny ady ho anareo. Misy ny fiarovan'Andriamanitra mahagaga, na dia ao ary mitetika maro isan-karazany entina andavona na hamonoana na andringanana, fa misy fomba ataon'Andriamanitra izay tsy avy amin'olombelona fa fahagagana mba hahatonga fiarovana ho an'ny olona. Ary toe-javatra zany takan'izany no hitantsika ankehitriny, rezagatsika manoloana ny fanendrikadrehana sy ny fanaratsiana izay tsy hita porofo amin'izao vanim-potoan'izao. Satria raha miverina kely amin'ny Zakaria 2:7 miverimberina izy io teny fikasana izay nomena antsika, nomena ny firenena ihany koa raha mino ny olona
fa tsy voatery ino akory fa zay moa noteny avy amin'Andriamanitra hoe za ho Jehova ho mandafo manodidina azy ary voninahitra eo vony. Teny fampahirezana ho an'ny olona mitady iraviravin-tanana zay efa manomboka tafavoaka ho Babilôna, zany hoe mizotra milalan'ny fahafahana. Kanefa misy andraikitra napetraka dia ny anangana ny zavatra efa rava, ny zavatra efa potika, ary ny anangana ny tempolin'i Jehova. Fa rehefa izay ny zavatra mitranga dia miditra antsehatra Satana ary olona no ampiasaina mba hatonga ny olona iraviravin-tanana. Kivy ny zanak'Israely teo anatrehan'izany, vokatry ny fandrahonana, ny fanenjehana, ary zay ny nanirana ny Zakaria nampahery ny zanak'Israely. Jehova mandafy manodidina nareo ary voninahitra eo foany, zany hoe tsy maintsy hisedra zavatsarotra, fa saingy Jehova miditra ny sehatra dia tsy maintsy ho tanteraka ny fikasan'Andriamanitra. Ary torak'izany zavatra hitantsika taratra eo anivon'ny firenentsika, tena manangana ny farava na misehatra ranofo. Fa matetika tsy sapan'ny olona fa na misehatra ara-panara dia tena misy feon'Andriamanitra mihitsy teamerina ho amin'ny laoniny ny kristianina rehetra mba iray fo iray saina, tsy fanenjika. Inona no atsangana? Le fihavana ny farava, le famarinana tsy mifanaraka amin'ny teny soratra masina, le fandehanana mahitsy ary mahay miaino ny feon'Andriamanitra, fa tsy mitsitokotoko araka ny anaram-piangonana misy ny tsiraray avy. Tonga bakivaky sady marary ny mahamenatra nge ny fiainan'ny kristianina amin'izao van'ny fotoan'izao. Ary matetika ny tenako dia miteny etra indraindray tsika mametsiny ny mpanao politika ka tena ratsy ny mpanao politika, fa rehefa tena dinihana ny fototra mahatonga an'izany rehetrarehetra zany avy amintsika fiangonana ihany ke no mahatonga an'izany, satria ny akamaroan'ny mpanao politika dia saiky nivoaka vo ny fiangonana ary ny fitaizana azony ihany no asehony rehefa avy eo ka mahatonga korotana avetsy averoa. Fa tsy tokony hijery an'izay, fa tokony hijery ny famarinana teny soratra masina. Ka milafiny anankiray misehatra ranofo, misy ny fananganana ny anefa rava, mizotra ho amin'izany tsika. Kanefa misy ny mampiraviravin-tanana, ny manan-kivy ary mitady hisakana ny zavatra takan'izany tsy ho tanteraka, satria inona no mahatonga an'izany? Felonana daholo ary nanjoan'i Jesosy Kristy zany. Raha tonga dia tamin'ity zao tontolo zao ty, tonga izy namerina ho amin'ny laoniny hitondra fanavaozana tanteraka manoloana ny fanompoam-pivavahana. Kanefa fantaritsika tsara fa raha tonga teto Jesosy tsy mibanjina fotsiny hoe ny fiainana mandrakizay, fa nijery zay zavatra mahatery ny olona marary, manana olana, niditra an-tsehatra Jesosy na mahaolana teo anatrehan'izay ary faly ny olona. Fa saingy ny fiafarany vokatry ny fialona ny mpisorona be sy raha mpivavaka tamin'izany vanim-potoan'izany dia teny amboniny hazo fijaliana ny fiafaran'i Jesosy. Ary zay nefa zay le fahafatesan'i Jesosy zay no mitondra famonjena ho an'ity zao tontolo zao ity. Ary dia teny mihitsy no miteny hoe raha manenjika anareo izy dia tsarovo sy vazaha efa nenjehany talohanareo. Ary teo anatrehan'izay no natonga antsika nanadiady ny teny soratra masina mba tsy ho taitritsika, fa rehefa ao anatin'ny saina zay le hoe mikatsaka ny fahamarinana, ao anatin'ny saina zay le hoe anangana ny farava, ao anatin'ny saina zay le hoe tena tsy jery zay mety ho tombontsoa ny teny fa mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra, dia lalàna tsy maintsy hitranga ny fanenjehana, fa tsisy tokony hampatahotra. Fa ny tokony atao kosa dia mijery ny fihepetra rehetra tolotr'Andriamanitra zay maharitra mandrakizay mba ho fiarovana. Dia hitantsika tamin'ny tantaran'ny Amana sy Mordekay, tamin'ny tantaran'ny Joba, hitantsika ny fanenjehana, fialonana. Ary mijerevantsika farany dia ny tantaran'ny Daniel. Taty amin'ny Daniel toko fahenina no mijanona antsika tohizantsika mba hisotomantsika lesona sy amelombelona ny foa mampanahintsika manoloana ny ady zay atrehantsika. Fa io tsy hoe ny firenena irery no miatrika fahoriana tahak'izany, fa ny isam-batan'olona ihany koa dia misy ady atrehany mandrakariva. Ary eto dia miresaka ho an'ny olona zay hiverina ho amin'ny fahamarinana, hoe tena mafy ny zavatra tsy maintsy atrehana, fa tsy tokony kivy ho natrehan'izay, satria raha ny marina no tazomina
dia zao misy andriamanitra zay mijery ny olo-marina re mihevitra azy mandrakariva mba hiaro azy amin'ny zavatra rehetra. Kanefa dia ny tenin'andriamanitra dia antonona amin'ny vanim-potoana rehetra, antonona ho an'ny olona rehetra, antonona ho an'ny fiangonana, antonona ho an'ny firenena. Raha nijery ny tantaran'i Daniel tsika, fotoana lava be, 70 taona ny nababo ny zanak'Israely tao Babilôna. Fa nandritra n'izay 70 taona izay, mpanjaka maro no nifandimba ny tantana ny Babilôna. Mpanjaka jentilisa, tao ny Babilôniana, tao ny Mediana sy ny Persiana, nifandimby, nifanohatra, samy nampiseho ny heriny, ary anisany tamin'izany vanim-potoana izany Babilôna ny firenena faran'izay matanjaka indrindra manerana n'izao tontolo izao, ary teo ambany fahefany avokoa nefa firenena rehetra, ary na dia ny zanak'Israely ary profon'izany no bokin'ny Daniel babo. Ary misy antony izay zavatra izay satria tantaran'ny famonjena zany izay hitantsika any amin'ny fampianarana mahakasika ny bokin'ny Daniel sy ny bokin'ny Apokalipsy, izay anaovana antsoantsika raha mahaliana antsika hidirantsika ao anatin'ny membre ny MFK FUIB fampianarana, mba hidirantsika lalina takarantsika ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao sy anahoana ny tantara ny fifaran'ity zao tontolo izao ty. Ary tsy magaga ny zavatra iainantsika amin'izao vanim-potoana izao satria efa fambara ataon'Andriamanitra mba fahan'ny olona miomana, andraisan'ny olona fipetra manoloana ny loza izay tsy maintsy hitranga. Kanefa ny loza tsy hoe anjady fotsiny ho amin'ny olona marina, fa misy ny teny fampanantenana ataon'Andriamanitra ao anatin'izay. Nandritra n'ireo mpanjaka maro mifandimby tao Babilôna, dia samy niaiky ireo mpanjaka ireo ny fahendrena nananan'i Daniel, ka na dia azo lazaina hoe andevo azy dia nanana anjara toerana tao amin'ny fitantanana, nametrahana fitokisana tanteraka ary nasandratra ho ambony no ireo Babilôna zay niara-niasa tamin'izay vanim-potoana izay. Teo anatrehan'izay tsy hoe niaina tao Babilôna izy dia ny fiainan'ny Babilôna no niainan'i Daniel, fa nandeha tamin'ny fatahorana an'i Jehova izy, ary izay fatahorana an'i Jehova izay nandehanany tamin'ny marina nitahian'Andriamanitra azy, ka natonga azy nandritra ny vanim-potoana lava be voatazona ny toerany teo amin'ny fitantanana an'izay le firenena faran'izay matanjaka indrindra izay. Kanefa tsy nafaly an'ireo olona manodidina azy, ireo mpiara-miasa aminy zany rehetrarehetra zany, fa niteraka fialonana. Matoa misy ny fanenjehana dia ny zavatra tsikaritra dia ty tsy maintsy misy foana ny fialonana ao. Misy olona te hipetraka eo amin'ny toeran'le olona hialonana, misy zavatra tsy hizakan'le olona mpanenjika ny amin'ny toetra tsara ananan'ilay enjehany. Misy fahendrena mihoatra lavitra izay tsy ananany ka miteraka lonilony ao anatiny, satria mierim-pity, ary ny ankamaroan'ny mpialina dia mitady ny tombotsoa amin'ny tenany, fa tsy mitady ny tombotsoa ho an'ny be sy ny maro. Fa ny olona mandeha amin'ny famarinana dia zao ny tenany ary ataony tsinotsinona, fa mitsinjo mandrakariva zay afaly ny manodidina azy, zay afaly ny ankohonany, zay afaly ny fiangonany, zay afaly ny fireneny, ary tsy maintsy mitranga ny fanenjehany. Ary zany ny zavatra nanjohan'i Daniel. Fa na dia miaina tao Babilôna ary izy, Babilôna tsy nahafantatra an'i Jehova, tsy mivavaka tamin'i Jehova, fa Daniel dia zao tsy nampiala azy tamin'Andriamanitra, nefa zay fanandevozana nanjoha zay, ary fantatr' ireo mpanjaka mifandimby zay finoan'i Daniel zay, ka natonga n'ireo mpanjaka ireo nanaja fatratra any Daniel. Ary nisy tamin'izy ireo ary resy lahatra tanteraka ny amin'ny herin'ny Andriamanitra ny vavahan'i Daniel, ary zay Andriamanitra ny vavahan'i Daniel zay ny Andriamanitra torintsika amin'izao vanim-potoana izao. Izy rery ihany no afaka mamaha olona sy mamonjy ao anatin'ny vanim-potoana sarotra. Teo amin'ny Daniel toko fahenina nijerevantsika hoe tsy mora zavatra nanjohan'i Daniel, lalàna tsy maintsy andalovan'ny olona mandeha amin'ny famarinana, ny fanenjehana, vokatry ny fialonana,
kanefa teo natrehan'izay ina moa no nataon'ny Daniela tsy namaly faty izy ange nametraka ny fiainany manontolo teo ampelantanan'Andriamanitra mandrakariva izy natoky an'Andriamanitra tamin'izay nalehana izy. Daniela toko fahenina verenantsika vakina dia toizantsika kely andin'ny faharoany amin'ny anipazana ny Daniela tao andavaky ny leona fantatry ny olona rehetra tantara io fa saingy mipetraka tantara fiotantara fa ny akamaroan'ny olona dia tsy mahatakatra ny zava-panahy ao ambadika izany toe-javatra izany ary tantara tena nisy izy kanefa manambara koa ny zavatra antalovany olona amin'izao vanim-potoana faran'izao. Andin'ny faharoa ka hatramin'ny fahenina ny vakitsika sitrako Darios izy ny anendry solompanjaka roapolo amby zato anapaka ny fanjakana izay anapaka ny fanjakana rehetra zany hoe nifedy olona mpiara-miasa aminy Darios tamin'izany vanim-potoana izany satria izy no nitantana ny Babilona dia nanendry olona ametrahana fitokisany roapolo amby zato be zao ndray ny fidimy ko tamindreo izy dia nisy komanda lehibe telo lahy ary Daniela no nanankiray tamindreo mba ilazan'ny solompanjaka ny raharaha tsy hahafaty antoka ny mpanjaka ary izay ilay anjara andraikitry Daniela tsy hidirantsika lalina fa reto komanda lehibe reto dia nisy mpitantana anankitelo izay rehefa manadiady ny bokin'ny Daniela no afantarantsika an'izany izany hoe naka ny toeran'ny mpanjaka mihitsy tamin'izany vanim-potoana izany ary tsy maintsy mandalo eo amin'ny Daniela ny tatitra rehetra ho andreto solompanjaka roapolo amby zato reto mba ilazany ny fandehan-draharaha. Ny andiny faefatra zany Daniela izany ozy dia nihoatra no ny komanda lehibe sy ny solompanjaka namany fa nanapana endry izy ary ny mpanjaka ny kiasa anandratra azo lehibe amin'ny fanjakana rehetra vokatry ny fahatserovany ny fahendrenana nanany Daniela na dia andefa azy dia nikasa anandratra azy ho isan'ny tena lehibe indrindra tamin'izy ireo fa tsy nafaly an'ireo namany izany satria araka ny fantatritsika hoe andeva izy no fidiny anisany reto komandy reto solompanjaka be dehibe izay isan'ny Babilona teo ambany fahefany Mediana sy Persiana e tena olona tokony tena hanandevan'ny Daniela lasa le andevo indray no tonga mpanapaka ko ny komanda lehibe sy ny solompanjaka ozy dia nitady izay hampangany an'i Daniela ny amin'ny fanjakana nefa tsy nahita izay hampangany azy na izay tsinony akory ireo satria marina izy ka tsy nisy kilema na tsisy natsiny hita taminy dia hoy ireo lehilahy ireo tsy hitantsika izay hampangatsika io Daniela io raha tsy ny amin'ny lalàn'Andriamanitra no misy hitantsika hampangana azy ary teo ny lalaovany reto solompanjaka reto satria fantany tsara fa ny Persiana Mediana sy ny Persiana ke tsy mivavaka tamin'i Jehovah kanefa dia niaiky n'Andriamanitra izay mivavahan'i Daniela fa saingy izay le fivavahan'i Daniela izay marina no entina hiampangana an'i Daniela amin'ny fomba sy nitetika matipaika tanteraka mihitsy mba hanonganana ny Daniela dia toe-javatra tahaka an'izany foana no mitranga manoloana ny fikasana tsara izay tanterahana ary araka ny resantsika hoe hanangana ny efa rava tsy zaka ny devoly izany manangana ny zavatra ravo izany ary ny devoly tsy miditra ny tsehatra mifantana izany fa mampiasa olona izy ary ny olona izay voasarika ho amin'izany fisakanana fananganany efa ravo izany dia olona tsy matahotra n'Andriamanitra olona mitady ny tombontsoa ho an'ny tenany tahaka ny reto solompanjaka reto nikeo ny tombontsoa ho an'ny tenany satria mba te ho isan'ny komanda lehibe tendreniny Darios izy ireo kanefa dia ty andevo ty everina ho tsinitsininy ty io ny voafidiny Darios mba hitantana ny firenena ilaza ny raharaha rehetrarehetra eo aminy inona ny zavatra mitranga nefa ny andiny fafito sy ny manaraka dia somaritaka ny voro any amin'ny mpanjaka ireo komanda lehibe solompanjaka ireo izy ary zao no nataony tamin'ny Darios mpanjaka velona mandrakizay any hainao komanda lehibe rehetra amin'ny fanjakana sy ny mpanapaka sy ny solompanjaka sy ny mpanolo-tsaina ary ny gouvernoura dia mifanaraka hevitra fa tokony hanao lalàna sy didy mafy ianao
ry mpanjaka ka nazovonazovona no fangatahana ao anatin'ny 30 andro na amin'andriamanitra na amin'ny olona afa tsy aminao ihany ry mpanjako dia atsipy ao andavaky ny leoana ankehitriny ry mpanjako ataovy mafy ny lalàna ka sosiny mba tsy iova araky ny lalàny mediana sy ny persiana izay tsy azo ovany ary noho izany dia nasiny Darios mpanjaka soni zany lalàna sy didy zany satria inona nytanjona nikendreny nafinaritra ny Darios le fanapahakevitra satria feno fitaka tsy mahafantatra ny tetikady nataony reto solompanjaka sy mpanapaka sy governory reto ary matoa ireo no fidiny Darios dia neveriny fa azo ametrahana fitokisana tanteraka mba hitantana ny fanjakana kanefa ny zavatra mitranga teo tsy arak'le nieritreretiny Darios azy fa misy fifampelonana misy ohatran'ny famingam-pinganana ao anaty ary zay ny mahatonga ny eteny zay tonga tamin'ny mpaminany Isaia hoe voaozona zay olona mahatoky olona satria nahatoko tanteraka Darios andreto solompanjaka reto dia tsoniavina le didy izy tsy niteny hoe mahasosotra anay Daniel mamitako Daniel fa ao anatiny fiatsarambelatsy namoahana an'le didy hoe zay tratra mangatazavatra na amin'iza na amin'iza ary ao ambadika izay tsy hoe mangatazavatra amin'ny olona fa na amin'Andriamanitra azy zany hoe misy vanim-potoana voafetra ao anatin'ny 30 andro ny hijerevana an'izany 30 andro ny fetra zany hoe sakanana zany sakanana hatramin'ny fivavahana satria fantatry reto olona reto ny toetra ny Daniel sy ny fomba fiainany fa isan'andro isan'andro tsy maintsy mandoalika mivavaka foa ny Daniel mangataka amin'Andriamanitra ary tena misy fanaraha-maso misy fitsikilovana ny fomba ataon'ny olona mandeha amin'ny fahamarinana araha-maso tanteraka ny fiainany ray manontolo ary zay fanarahana maso ny fiainan'ny olona mandeha amin'ny marina izay dia hitediavana ny tetika rehetra mba hamelezana azy dia tsy nanapo Darios nefa tena tiany Daniel satria nanatombo miotra lavitra n'ireo solompanjaka ny fahendreny sy ny fahamarinany Daniel zay no natonga ny Darios ekasa ametraka azy tena ho lehibe indrindra tamin'izany vanim-potoana zany dia io ny lalàna mivoaka hoe ry mpanjako ataovy mafy ny lalàna ka sosiny mba tsy iova araky ny lalàny mediana sy ny persiana zay tsy azo ovana ary noho izany nasiny Darios mpanjaka soni zany lalàna zany inona nefa ny zavatra kendreny hoe tena zay tratra dia atsipy ao andavaky ny leoana zany hoe fahafatesana tetikady mba entina hamonoana ary io no mahatonga atsika miresaka hitantsika tamin'ny tantarany Mordekay sy Amana tena halany Amana Mordekay fa ny fakalana amin'ny Mordekay nisy fiatraikany teo amin'ny firenen'ny Jiosy ary zay keo ny zavatra nikendreny reto olona reto tsy Daniel rery anake nikendreny fa le firenena ray manontolo zay manana ny Jehovah Andriamanina ary raha vo Jehovah no Andriamanitra dia ndikan'izay olona andeha amin'ny fahamarinana olona tsy tia kolikoly olona tsy tia tena olona te hizara fitiavana ho an'ny hafa dia io ny fanenjena vokatry ny fielonana satria rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao amin'le dia Andriamanitra no manome fahendreny zay fahendrena tsy takatry ny sainana tsy anana ny olona n'izao tontolo izao fa mihoatra lavitra ny fahendrena anana ny olona zay mikatsaka ny fahamarinana mandrakariva kanefa dia zao tsy maintsy misy ny mpanenjika araky ny hitantsika tany amin'ny Matio sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anarako izy asiana zao teny lainga rehetrarehetra zao sambatra ianareo izy rehefa mitrango zany zavatra zany dia ao le fahasambarana io no borofo anankiray fa mizotra marina le olona inona nefa ny zavatra mitranga fantatry Daniel io tetika io fa tsy natahotra Daniel ary raisitsika tsy any amin'le hoe angata zavatra amin'Andriamanitra fa anisany fahamarinana zay ny fikiriny dia zao tsy masakana azy tsy hanao tatitra amin'ny Jehovah Andriamanitra zay tompony zany rehetrarehetra zany ka natonga raha ny lalàna tsy nampatahotra azy ny 9:12 ny fantatry Daniel sy fa efa voivoa izy soniny didy na keo an-tranony izy
ary nyvaravarakely ny tranony ambony na nandrifany jerosalema dia nivoa ka intelo isan'andro no nandoalika ka ny vavaka sy ny saotra teo anatrehan'andriamanitra izy satria fanao ny hatramin'ny taloha izany. dia somaritaka ny vory ireo lehilahy ireo ka nahita ny Daniela mangataka sy mifony eo anatrehan'andriamaniny dia nanatiny izy ka niteny teo anatrehan'ny mpanjaka noho ny amin'ny lalàn'ny mpanjaka ka nanao hoe moa tsy misy lalàna nasianao siniva fa nazovonazovona no fangatahana na amin'andriamanitra na amin'ny olona atao anatin'ny 30 andro fa tsy aminao ianitra mpanjaka dia atsipy eo andavaky ny leoana. Mpanjaka namalika nanao hoe marina izany dia araka ny lalàn'ny Mediana sy ny Persiana izay tsy azo ovana dia niteny ireo ka nanao teo anatrehan'ny mpanjaka hoe lay Daniela isan'ny baba avy amin'ny taranaka Joda dia tsy manaky anao na ny lalàna izay nasianao sini ry mpanjaka fa manao fangatahana intelo isan'andro. Rehefa tena jerevana nge ny toe-javatra mitranga mahakasika n'ity fanenjehany ty dia misy lehibe ankatoavinao manome baiko mba hanatanteraka an'izay fandringana an'izay misy fanakaramanao ary zany indrindra ny tena atahora hoe tena tsy mitrangatranga foana ny fanenjehana misy fa misy antony manokana raha ao anatin'ny zava-miafin'ny andro farana mahafantaratsika hoe iza io mpibaiko io, izy io mitady hipetraka eo mitoeran'ny Darisy io, izy io mametraka lalàna sony io ary iza reto solompanjaka 20 reto fa tafalatsaka amin'izany avoko tsy mety ao firenetsika ihany fa manerana n'izao tontolo izao misy hery raingezabe ao izay manana ny tanjona kendreny mba handringana ny olona mandeha amin'ny marina fa mbola hafa ny tantanan'Andriamanitra ny olona mandeha amin'ny marina dia io no nampatsiarovina azy hoe ianao ngefa nanao lalàny dia eno zy Darius nefa nifidy any Daniela nefa rehefa tena tonga am'vanim-potoana nampangainy io Daniela ozy izay fandrarana tsy angata-javatra amin'Andriamanitra na amin'ny olona fa tsy aminao ihany io mbola mivavaka intelo isan'andro ihany ary ny lalàn'ny Mediana sy ny Persiana tsy azo ovana ozy dia zao efa voasonihanao fa tsipy any andavaka ny leoana zavatra goavana zavatra tsy azo hidivirana ary zany zavatra zany zavatra tsikarytsika misy tetikady hamonona mandrakariva ny olona mandeha amin'ny marina na dia ho hitantsika moa ny fizotra ny tantara eo anatrehany zany rehetrarehetra ny hoe manahoana ny fidiran'Andriamanitra antsehatra manoloana ny fanenjehana rehefa miazona amin'ny marina ny olona ary tsy anjarany Daniela angeny mamaly faty mangina fotsiny izy eo anatrehany zay rehetrarehetra zay izy tsy tonga dia nanantona ny Darius hoe reheto ange manao tetika ary mpanjako fa dia ny andro izay vokany fotsiny izy satria fantany tsara mihitsy fa tsy mivavaka amin'Andriamanitra reto Babilôna reto fa nitohizany nefa ilay famarinana nitazony mandrakariva ny famarinana dia toraka izany keo amin'izao vanim-potoana izao na inona fanenjehana ninona fanaratsiana ary dia hitantsika taratra izany eto amin'ny firenena ohatrany mahavariana samy malagasy zao fa mahagaga ny fanaratsy tsy mijery ny zavatsoa izay hita avy atsy averoa na dia eo amin'ny sehatra ara-pivavahana azy tsy takona fenina amin'ny mpitoro filazantsara rehetra ange ny famarinan'ity tenin'Andriamanitra ity fa vokatry ny ampipo ny tsy verenina na amin'ny marina fa dia hiazona ny lasatra fototra mandrakariva tahaka ny Babilôna tamin'izany vanim-potoana izany dia efa fantatra ny fiarovan'Andriamanitra ny Daniela ny Andriamanitra ny Babilôna ihany ny tazoniny fa traiza zany rehetrarehetra zany fa Daniela kosa zao dia tsy niala tamin'ny famarinana izay mifikirina satria noho ny fahatahorany an'i Jehova nandehanany tsy misy tsy ny teo anatrehan'Andriamanitra kanefa ny vokany tsy valisoa vokany tetika famonoana ary dia tena tonga ny vanim-potoana izay tena hoe hamoahana ny didy ary iza ny mahatonga an'izany reto olom-boafidy rehetrarehetra reto areo ny tena tokony ho tandremana manoloana mpiara-miasa tsy hitakona fenina ao anatin'ny olona izay tendrena fa misy mpikaramanady mandrakariva fa zany rehetrarehetra zany dia hitantaratra eny am-pandehanana eny hoe tena azo antoka ve amin'ny andraikitra izay napetraka taminy ao amin'ny sehatra ara-panahy
na misehatra ranova misehatra ra-panahy moa dia hita mivandravandra tanteraka mihitsy hoe tsy mifitoriana filazantsara nge nitetika ataony zay ny mahatonga ady avetsy avero tsy misy fitiavana na dia nikely ary fa misehatra ranova ihany keo dia hita taratra zany rehetrarehetra zany tetika famonoana satria tombontso ho an'ny tena ny tediavana eo anatrehan'izay ary hanenjika ny olona zay mandeha amin'ny famarinana mandrakariva kanefa dia zao misy zavatra tian'andriamanitra ho raisitsika ao anatin'izany fa ny azo antoka aloha raha mbola miazona amin'ny famarinana dia zao azo antoka amin'ny fiarovan'andriamanitra inona ny zavatra tokony atao tsy aintsona ny olona rehetra hiverina amin'andriamanitra fa fahatiantoka ho an'ny mpanenjika ary misy farany zany rehetrarehetra zany e tena Solomona nanketeny lazan'izany saingy tsy taterahana vetivety ozy ny famalina ny ratsy atao zay nikirizan'ny olona mifanaovan-dratsiny ary zany ny toejavatra hitantsika amin'izao vanim-potoana zao jerevana ny mpanenjika ny mpanaratsy jerevana ny pisoloky sy ny maro isan-karazany da ohatra ny tena tsisy zavatra mianjady amin'ny mihitsy fa saingy mariky ny fialan'en'andriamanitra ankizy zany mba hatonga azy hiverina ao amin'ny lohan'ny tanteraka hiverina ao amin'ny famarina fa raha mbola miziriziry amin'izany izy misy farany zany rehetrarehetra zany misy farany fanaovana ny marina mivokatso raisina ny famarina misy farany io faratsiana zay mitrango io ary tsy maintsy misy vokany keo no amin'izay olona manao ny ratsy ary io ny tokony mitandremantsika dia mandray safidy tsika mandray safidy hiaraka amin'i Jehova ave sa anda ny famarina anenjika ny olona mandeha amin'ny marina tsy hijery ny olona zay manangana nefa rava fa manao tetika mba hatonga fandravahany indray toko sy mihina fa nan'andriamanitra dia asa mandrakariva ao anatintsika mba hatonga atsika indrika mandrakariva ao anatin'ny tenin'andriamanitra aizatsika mandray ny fipetra rehetra manaja ny fipetra taky ny tenin'andriamanitra taka ny lesona zay ny sotomotsika ihany keo tao anatin'ny valana retina zay nanjoa ty zao tontolo zao ty nisy ny fipetra zay napetraka ary nanaja n'izany daholo ny olona rehetra marina fa tapitra ny ame anara-pahasalamana fa zany akory tsy midika hoe ny fanajana sy fipetra dia tsy hitohy fa tena tokony tohizana ny fanajana ny fipetra rehetra hitandrovana n'izay zavatra mety hitranga ary tsy mijanona eo amin'ny sehatry ny aretina ihany fa mila mitandrina eo amin'ny lafim-piainana rehetra tena mila miomana ianao raha mandeha amin'ny marina ianao dia miditra amin'ny fomba tsy takatry ny saina foana ny devoly hitady hitetika takany anaovany reto sy ro mpanjakany Daniely reto hoe inona no tetika ataotsika mba himpanganany Daniely dia mahavoa azy inge le marina ataony Daniely lalàny Daniely le lalàny famarinany izany noentina hiampangana azy fa dia hitantsika moa ny vokany fa misy fanantenana ngezabe ao anatin'izany tantara zany ka Andriamanitra fiadanana hiasa ao anatintsika mba tonga atsika hitodika amin'Andriamanitra mandrakariva ary hahaiany ny afatr'Andriamanitra mba ahitantsika tombontsoa eo amin'izay fifikirana amin'Andriamanitra izay dia hivavakatsika Jehova Andriamanitra ray eo misotranao izay no teninao ndray izay tonga taonany tsikelikely amantatra ny marina ary mampiseho aminay fa tsy matiantoka ny fandehanana ny famarinana fa tena lasa fefy manodidina tokoa ino ary lasa voninahitra eo voany na dia mbola tsy tanteraka ary ny fandinihanay ny Daniel zay tediaviny reto solompanjaka reto atsipy mitavaky ny leoany natoko sy mino fa ianao hanome tombon'androm-pahavelomana ny olonao mba nanany hetaheta amantatra ny zavatra tianao ampitaina aminy mba hatonga azy ireo tombo anana ny toe-panahy nananany Daniel fa sy toe-panahy ny reto olona mpanenjika reto satria samy misy vokany enjady amin'izy ireo tsiraray avy dia ny ahaizanay mandray safidy na ny fipetra avy aminao Jehova mitazoma na ny fipetra avy amin'ny Satana natoko sy mino nefa fa mitsinjona aminao ianao indrindra ny firenena ny mpitantana rehetra mba hanana toe-panahy tahaka ny Daniel
atahotra sy angovotra noho ny aminao jehovaandriamanitra ray ampitomboanao fahendreny ary izotra milala amin'ny famarina mandrakariva mba ho eniky ny fiarovana fa aminao dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary manaonana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.